Andro faha-efatra amin'ny 10 andro ankalazantsika ny fetin'ny reny eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy antsika. Raha naharaka anao ny 3 andro voalohany dia nampidirako hoe ny mahareny tompoko, ny eksperiansy niainako mahareny dia tena nanafahan'Andriamanitra tanteraka tamin'ny fangejany tokantrano, fangejany fiangonana, fangejany fiarahamonina, ny fangejany izao tontolo izao ray manontolo. Fa tsy araka n'ilay fahaenontsika mahazatra hoe dia aretako eto ity famonoana ity, dia aretako eto ity fijaliana ity, dia aretako eto ity fanaovana tsinotsinona ity noho ny amin'ny zanako, satria au contraire raha ny eksperiansiko manokana vao maika nananako hery nijoro niady ho an'ny zanako sy niady ho an'ny tenako ny nahareny ka ankalazako mandritra nyity 10 andro mandra-pahatonga ny fetin'ny reny any Madagasikara amin'ny 20 ny volana Mey ity. Ilay teny hoe dynamis, ilay nakana eny anaran'ny zanakay hoe dyna, dia avy amin'ny teny grika izy io, miverina 120 ny teny hoe dynamis ao amin'ny testameta vaovao, fa ny anankiroa amin'ireo ihany no ho voaboasako aminao androany amin'ity fijoroana vavolombelona izay ataontsika ity. Ao amin'ny filazantsarany Lioka izy roa, Lioka 5 ny 7:70 ny voalohany izay ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka 5 7:70. Indray andro raha nampianatra Jesosy dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampianatra ny lalàna izay tonga avy amin'ny tanàna rehetra any Galilea sy Jodia. Introduction fotsiny izany izay fa ity ilay tena votoatiny misy an'ilay dynamis. Ary ny herin'ny tompo, ary ny herin'ny tompo, ary ny dynamisy-ny tompo dia tao aminy mba hanasitranany. Ilay dynamis araka ny Lioka 5:7-70 zany dia tena herin'Andriamanitra nahatonga ny Jesosy ilay Andriamanitra afaka nanasitrana. Satria raha jerentsika tsara ny Lioka 5 dia mitantara ny nanasitranan'i Jesosy an'ilay boka, nanasitranan'i Jesosy an'ilay malemy tao a Kapernaum ary ny fanasitranana maro samihafa, izany hoe tena hery manasitrana ilay dynamis. Ny tenin'Andriamanitra faharoa misy an'ilay hoe dynamis amin'ny teny grika dia amin'ny Lioka ihany 5:7 koa vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antso 12 eo aminy Jesosy ka nanome azy dynamis, nanome azy hery sy fahefana handroaka ny demoni rehetra sy hanasitrana aretina. Ireo anankiroa ireo ihany fa araka ny teneniko teo 120 miverina ny teny hoe dynamis ao amin'ny testameta vaovao, fa ireo anankiroa ireo zany dia ilazako aminao fa hery mahagaga manasitrana ny atao hoe dynamis, ilay nanomezana eny anaran'ny zanakay hoe dyna. Eksperiansiko manokana tena hery mahagaga rabaka teny nanasitrana anahy tokoa sady nanome fahefanana ka ny niterahako anjanako. Lazaiko anareo omaly fa efa hery mahagaga ny fotoana nahabevokana ka, mafy tamiko izany nanery ny saiko izany hoe efa nalefa ny taratasy fangatahana bourse andeha hanohy fianarana teolojia any Norvezy, efa saika nitsoako ary ny taratasy tena ozy tamin'ny rain-janako hoe za tsy handeha intsony fa mbola tsy raha ny tokantranontsika dia tsy mampaninona anakany ahafoy anazy fa zany zanako mbola tsy hitany masoko zany ve ho aterako fotsiny dia andeha za, tena tsy handeha intsony za. Dia mbola toy indray ny fandresen-datra, tena doyenay tao amin'ny salita mihitsy tamin'io ny antso an'ilay rain-janako
nandresy lahatra anazy hoe reseho lahatra ny vadinao fa asan'Andriamanitra ny atsony anareo io mila mandeha izy no manana opportunité hangataka n'io borsa io fa apetraho amin'Andriamanitra ny fanahinareo. Dia tena hery nanomboka tamin'ny nipetrahany tao an-kiboko zany no nanekeko tena herin'Andriamanitra fantatra tsika reny rehetrarehetra zany hoe zanakao nirianao 30 taona za vao bevoka, tena zanaky ny fahalebiazana irina tanteraka zany no amolanao ny sainao sahady hoe tsy maintsy avelako ty zanako ty. Ny reniko sy ny rahavaviko moa dia tsy nety ny comprendre mihitsiny hoe mba inona loatra ty fanapahan-kevitra anareo mivady ty hoe zazakely ateraka ve dia ho avelana dia zany fianarana teolojia zany anga tsy vita eto Madagasikara eto, fa hozy zahay hoe ianao Andriamanitra no miantso ianao Andriamanitra ny tompon'ny fandaminana, hery mahagaga fahefana avy aminao ity zaza ato an-kiboko ty dia na dia mafy amin'ny saiko mahareny ahy aza zany hoe hiteraka dia ho avelako ny zanako mba hanohy ny discernement ny fiantsonao ahy zany dia ekeko Jesosy noho ny aminao. Tena tsoroko fa tsy nanaiky ny saiko hatramin'ny farany fa io herin'Andriamanitra io no nanasitrana ny foko nahafahako nanaiko hoe nitohizana ny taratasy fangatahana dia ho tantaraiko anao rapitsindray hoe ahoana koa ny fahagagana fa nahazo bonus eritaona be zao aloha zay mianaka, zay vao tena ny tsara toerana rehefa teraka somatsara izy.